akory abitsika. Araka ny fantatrao dia ny hoe le trésor ny antsointsika nyty fandaharantsika ity nanomboka à peu près herinandro zay ary tsy afenina fa de manana succès tokoa izy ary bebe mpanaraka raha zay no ilazana azy. Ultime plaisir jery ny thème-ntsika ihany a. Ny vaovao angambany hoe tiako ambara dia mihazakazaka moa fa andeha handraraha fa mba tsara ihany zany no milaza aminareo hoe hitanareo le hoe kizitika le surnom zany mba ometsika any ramatoa mialina jio le kizitika dia ny kizitika dia avy amin'ny hoe kizitina ampiana hoe kilitsika dia nasorona le hoe tiana kizy zany kizitina de kizy ny tazomina de nitazomina le tika de lasa hoe kizitika. Mba azonareo an-tsaina hoe firy mille vues ny kizitika. Le kizitika zany dia mahatratra any amin'ny 60 000 vues any no nanaraka azy ary ny commentaire dia mahatratra any amin'ny 200. Ny olona hoe tena nireagir zany tany amin'ny 1700 tany. C'est pour vous dire que notre première dame est malgré tout une star. Maintenant, la définition de star, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient, parce que c'est selon, tout est relatif, on va dire. Ray faharoa. Mba fantatrareo hoe fa ny pétition zay nataontsika eo amin'ny 850 eo angambany izy zao. Mba fantatrareo hoe fa ny pétition zay nataontsika a été visité par à peu près 85 000 personnes. Selon ny compte rendu amin'ny tomposita zany. Fa tena hoe 1% zany no nireagira zay mazava ho azy rehefa niresaka tamin'ny expert hoe de hoe nohon' le pays en dictature dia tsy mazava amin'ny olona matahotra ny olona manao siny an'le pétition satria hoe sao d'identifier na hoe hita ny momba anazy. Averiko eto toko fa ny siny na ny adresse email zay angatahan'ny site zay manao ny pétition dia entièrement confidentiel ary na izarako to malala raha dia tsy manana akory accès amin'ny adresse email ho anareo signataire amin'ny pétition zay nataontsika iny ary mbola mitohy moa le izy hatramin'izao. Dika zany il n'y a pas de raison hoe tsy azahoantsika hatrany amin'ny hoe tsy haiko firy mille raha ohatra 85 000 personnes à visiter et même lu la pétition en question, mais seulement 1% avait signé. Tsy natratra 10% akory zany négatif ave zany sa positif d'après les experts tsy négatif mihitsy ny hoe nanao siny le olona na tsy nanao siny satria le hatramina temps de lecture voarefin'ndrareo daholo de eo amin'ny hoe tena ny mahatratratra any amin'ny firy izy teo 78 aleo ataoko hoe mety ho diso ataoko hoe mahatratratra any amin'ny 68% na vita namaky à peu près hatramin'ny 1 minute 48 teo. Zany hoe le temps de lecture mihitsy zany 1 minute 48 secondes satria ny lecture an'izy zay 2 minutes 03 angambany izay de misy olona moa mamaky rapide dia zaraiko aminareo zay zavatra hoe vous étiez quand même 85 000 personnes à avoir visité cette pétition. Pourquoi ne pas l'avoir signé vu que c'est confidentiel, vos coordonnées ne seront jamais connues par qui que ce soit, sauf la boîte de pétition en question. Donc, ma
alaoery sy ny avy ny pétition antsika ampisehoany olona fa ary etany ny mizara manetana ny fianakaviana sy ny namana hoe tono ny zavatra mengy a tono ny afahana maneho ny fahatezeratsika amin'ny fitondrana io ary il faut bien que la peur change de camp satria tena teneko anareo a tamin'io vo 650 mahery de ozy izy zareo tao pétrole ny pétition anao a raha vetivety reo olona fa tapaka le fanjaratsika zay mamerina ndraitrika iny a iafaly manonambola tsara tapaka izy teo tena ialana tsiny be lehibe fa tapaka tsy fantatra hoe inona fa tonga de tapaka eny ampanidinana fotsiny zao miverina amy se connecté ngambonareo ny tena marina kokoa dia tamin'ny pétition antsika teo amin'ny 650 personnes teo de tsy mifatafata mihitsy zareo avy any amin'ny présidence manoratra sy ny karazany ary tena sous-estime tanteraka le pétition antsika normal izy raha mi-sous-estime satria effectivement raha mijery izy hoe il y a à peu près 5000 votants 5 millions de votants 5400 on a drainé que 650 c'est tout à fait légitime de leur côté tsika koa manana légitimité tsika mahatonga an'izy hoe 650 fotsiny eo fa zao le izy manomboka miakatra hatrany amin'ny 850 idépasse ny limite 1000 dia anomboka ho lasa saina ny adva hoe io fa menga le pétition ary izay indrindra nisy ariako anareo hoe reny anisan'ny arme absolue anisan'ny fitaovana anankiray ahafantaran'ny mpitondra fa efa atahorana amin'ny fandehandrara ary fitaovana anankiray fa ampisehoany vahoaka fa hoe efa tezitra aminy ny vahoaka fa raha ohatra hoe 500 600 800 zany mbola afaka mametraka ry zareo hoe tsisy dikan'izany ary mitombona ny azy na inona lazaintsika hoe 800 kosa hoe efa betsaka zany satria vu ny répression sy ny représailles zay ataonareo éventuel zavatra ahoana moa no anaovanay représailles ozy izy ko ny adresse email an'le olona raha tsy fantatra hoe aiza ny téléphone an'le olona tsy fantatra hoe aiza dikan'izany tsisy représailles mihitsy de eo no mahatonga an'le hoe tena marina ny tenin'ny ty le site tompon'ny pétition hoe matahotra le olona manao siny satria mieritreritra izy fa tsy confidentiel ny fifandraisana na ny adresse email zay takiana aminy ato amin'ny efa andoavam-bola le ry amin'ny farany rehefa voasinily izy de misy hoe mandraisandraza kely mba ahafahana 10 € 20 € ohatranao facultatif iny tsy voatery mandohana iny ianao tompoko ary tsy obligation mihitsy iny na obligatoire andaovana an'le anaovana siny an'le pétition fa facultatif iny tompoko ka aleo azava ny resaka te andomo ianao dia mandoava vao mainka mampitombo ny herin'ny pétition ataontsika zany tsy te andoha ianao dia tazomy ny volanao tompoko azafady oui misy nareo mandray anjara amin'ny fanampiana ny avocat misaotra de misaotra ny any Canada somary mijaly kely ny amin'ny transfert eo am-pitadiavana solution antsika menakavy hoe ahoana no atao ahoana moa le an'le zareo canadiana sasany rehefa le mandefa ry zareo bon tantara zavatra kely aho hoe alohan'ny idirana amin'ny avant d'entrer dans le vif du sujet
Androany zany tena mba nanapa-kevitra hoe tena tory maraina de tena satria androany zany mba tsy nitairin'ity zavatra ity hoe tena tsy afehinanareo nefa ity raharaha tanindrazana ity ça me prend vraiment la tête et le temps. Tsy tezitra za akory quand on dit ça me prend la tête tena hoe ohatrany hoe tezitra fa tsy tezitra fa tena ça accapare mon temps et mon être. Tairina am'ro maraina, tairina am'ray maraina, avec des idées, avec des ino izy teo, des plans stratégiques à tout de suite à mettre en œuvre sy ny karazany sy ny karazany. Ankeo zany tena mba tapa-kevitra hoe andeha tena alora angamba manao grâce matinée kely fa tena nisy ranamandray miteny hoe mba asivo sommeil réparatoire ihany. Tout ça que tena sao de sanatria mikilaty eto fa aleo mba matory aloha tao ampatoriana tao ary io tena nofy tena nanofy ratsy tena nanofy ratsy ary zaraiky le izy mba tsy am'izay tsy tanteraka angambany satria zay le finotsika malagasy. Ka za rehefa mandeha avion dia matetika no première classe. De ao anaty avion za zany première classe miala Paris makany Washington. Miaraka amin'ny mpanolotsanako anankiroa. De matory ao hono za de misy olona manatona hoe nefa za tsy mampindra anakanjon'olona zany blouson marron zany nanaovako jereko le izy zany tsy de inona akory eto aty am'izay le blousonko fa anaovako ozy izy le olona zany hoe hypnotisé zany na tsy haiko ohatran'izany zany satria nijery masina zany de ohatrany nanaiky tsy sazoka fotsiny de nanala an'le blouson de jereko koa le blouson ohatrany lasa ratsy zany de peau de chameau marron reny zany le izy de nasoriko le izy de ohatrany somary mody nanao nienjera zany le olona anatin'le avion tonga de any amiko de miaraka amina seringue le manify kely reny ohatrany any amin'ny hôpitaly reny le seringue zany hoe raha tsy sensible zany ianao tsy herinao le izy de henoko le izy niditra teto amin'ny takibako teto de tonga de niantso secours hoe misy manindrona misy manao empoisonnement. Niantso secours mitabataba be de tonga aloha de vao maîtrisen'ny équipage zany le olona rangahy lavabe zany rangahy lavabe le izy gasy somary misy volombava eto bokibokin'ozatra tonga de vao maîtrise satria ny any amin'ny vol américaine ndray zany matetika tonga de efa misy sécurité anankiroa anatiny fa io manao tenue civile zalahy fa reny tonga de maîtrise an'le bandy za hono zany tena tonga de savolainy tonga de tsemboka be ohatrany tonga de mandoa ohatran'izany de tsy hitan'retsy l'équipage atao hoe inona n'antidotiny jerena zany le seringue tratran'zareo le seringue de tsy hitany satria tsisy dokotera de nampianatra dokotera tao anaty avion tsisy tao anatin'le avion de tena hoe ndao tsy maintsy mipetraka d'urgence ohatran'izany le izy rehefa henoko daholo moa zany tenin'ny olona rehetra zany hoe tsisy solution de tao anatin'ny fangirifirina tao sy ny atsembohana tao tena tsemboka be anie zany ary tena hoe lasy anahy zany hoe maty anahy tena mivavaka ao anatin'le cauchemar ao zany tena mivavaka ary tena tonga de niantsoan'Andriamanitra tsy tadidiko koa raha navavaka nataoko
Fa tonga de potaka zay de verina ny heriko ray manontolo. Gaga daholo le tao anatin'le avion fa ahoana. Za mitsangana mbola natahotra le olona en forme ve ianao sy ny karazana natahotra le tao anaty any hoe tsangana maty angamba le ty. De na le ry ara zany tongavako teo akaiky ny le ry zany le namono anahy na misavy anahy par empoisonnement nature. Gaga be mihitsy le ry nijery tena jereny le ry ambony ambany mihitsy hoe tena maty ty bany ty fa mbola velona tamin'le tsinjona teo. De rehefa tonga tany amin'ny aéroport dia nalefa tany amin'ny hôpitaly formalité fotsiny nataony analyse rehetrarehetra de comme tsy hoe miracle na par hasard miasa Andriamanitra tsisy hitany nalehan'ny na misy titre an'Élise Patrick Andry fa ianao tsy mahita de dinty izy teo de afaka ary tsy hita ilay izy. Efa ela misy titre ny fandaharantsika Patrick Andry fa tsy ianao tsy maraka anie raha zany. Bon, hiditra amin'ny thématique anankiray tsika hitanao ary zay zao. Donc Radio Narmapianina était diabolisé. Suite et fin. Par rapport amin'ny Ramatoa Kizitsika. Tsisy zay tsy natao ary ny accusena ny Ramatoa Vangy Radio Narmapianina tamin'izany andro izy nitondra teo amin'ny fitondrana. Tsy misy. Za manokana moa zany de niteny tamin'ny vadiko hoe marina ho aza fa manohatra ny Radio Narmapianina fa je vais m'abstenir d'attaquer Vangy. Ny antony de zao. Voalohany tsy Vangy ny cible fa ny filoham-pirenena. Faharoa tsy hitako hoe misy exagéré le zavatra ataon'ny mpanetsika na lanceur d'alerte. Misy titre le pétition Patrick Andry misy fianao tsy nambolana anao jereo anaty anko misy fa exagéré ary misy tena misy carbonitra mihitsy. Dikan'izany za tsy hamely amin'ny Vangy mihitsy. Fa be dia be ny diabolisation natao tamin'ny Vangy Radio Narmapianina. Be dia be ihany koa ny diabolisation natao tamin'ny zanaka Andriamatoa Radio Narmapianina Mathieu. Mathieu moa ny anarany lehilahy matoy izay raha tsy diso. Ny anahy koa Mathieu satria nahatonga anahy naremarika an'io zay tena Mathieu de zao. Za aloha tsy mahafantatra hoe fantany ve za sa tsy fantany. Fa izy fantapantatra ohatr'izao fotsiny. De za moa nandray zany amin'ny Colbertina no maka petit déjeuner na rehefa misy rendez-vous de makeny ahako amin'ny 1:30 iny. De matetika ny tomobiliko amin'ny fasin'ny palean'ny PSD, QGM PSD eo amin'le misy birao ny conseiller, ny présidence eo no mipetraka ny tomobiliko fa tsy le tena tonga de tsy le parking anjareo fa le somary maka kely eo amin'ny Colbert. Za mivoaka ny tomobile iny Mathieu miaraka amin'ny garde du corps. Amin'ny oro io tsy fantatro any amin'ny telo any amin'ny efatra sa tamin'ny roa sasany izay mivoaka hoe même pas un quart d'heure après an'le iny non tamin'ny telo mivoaka le vaovao fa i Mathieu zany teo amin'ny 1:30 teo ny hitako.
De tany amin'ny 1 sasany nisy nanafika tondra basy, tondra miaramila, Mathieu naka vaton'olona sy naka tanin'olona manao fitrandrahana ara-bato tamin'ny 1 sasany io zany. Lasa ihany ny saiko hoe sa mandray le chauffeur ahoana ty mahaposible an'izako vao teo ary izy nitatsika teo tamin'ny 1 teo de amin'ny 1 sasany ve de mandeha de tonga any Androzorobe. De ozy moa le chauffeur anankiray manany any hoe ka mety manao dédoublement izy président. De ozy le anankiray sérieux be mety mitondra hélicoptère izy. Na mitondra hélicoptère raha ve le sao de le temps makeny amin'ny héliport eny Ambodivono raha tsika sy araka teo vy ny embouteillage sy ny karazany de possible ve le sao ao anatin'ny atsasakadiny de tonga any Androzorobe le zanak'olona fa mba resaka koa le izy. De nataony fanadihadiana iny tokoa ny papa amin'ny fanonteny aveo hoe ahoana moa mahaposible ny zanako tarizy am'izao ora nefa lazainareo fa tarizy am'izao ora. Misy proof ary misy vavolombelona. De nazara aloha tamin'izay na ohatra raha opposant-ny za manko tsy tia manao an'izany hoe bon opposé pour haïr les gens fa opposé pour sa manière d'administrer. Zay ny anahako zany. Ka rehefa tsy tianao am'izay de tsy rarahako fa za tsy maintsy miteny satria ny antony de zao tsy firenenao entinao io, tsy firenenao rery fa firenena hitambarana. Tsika zany manana droit de regard sy parole la donne rehetrarehetra mba ianary zany andramatoa Andry Rajoelina. De ohatraohatran'izany zany le diabolisation zany hoe averiko ihany ny tsy misy raha foroniny olona maika fa hoe misy ry ramatoa kely na ramatoa kizitika. Ny tsy misy raha foroniny olona maika fa misy. De anjaranao mieritreritra hoe misy ve ny sasany miteny hoe misy ratsy ataonareo fa efa nitenenina foana nareo hoe tsy mety io exposenareo amin'ny politika io reo zazy reo fa manjary simba ny avenirany, simba bonheur ny sain'ireo zazy reo ary nanareo ray aman-dreny raha tsy azaka nino tizy teo zay mety ho sekosina zany. Hiditra amin'ny tematika farany tsika resaka Ariane 9 gety. Zao manomboka eto tsika de tena hoe fetsotsotsina tena hoe ferana ary mila mitandrina amin'ny zavatra tenenina satria ny antony de zao ity zany aloha misy fanamarihana anankiray miara-manaiky daholo ny rehetrarehetra ary indrindrindrindra ny tenako fa tsy possible hoe i Andry Rajoelina na informé na au courant na izy mihitsy ny tompon'ny ordre tompon'ny business ndray am'izay teo zay tsy possible izy tsy tafiditra ao anatin'ny ray au moins am'izay izy teo zay informé na renseigné na izy mihitsy ny tompon'ny ointy clainsa ozy izy ny akama zay tsy maintsy tafiditra
anatin'izay grille anankitelo zay izy. Informé na nanome instruction sy ny karazany mihitsy. Zao no teneniko atsika. Samy miara-manaiky tsika ao fa tsy possible izy tsy informé, encore moins renseigné, donc au courant zany. Fa zao ary zay mahatonga ny andro radiolona manana sérénité satria zany zavadrany au stade actuel dia supposition, azo raisina hoe supposition satria tsisy profo mivaingana toaka mitendry. La preuve ou les preuves qu'on ne pourra pas ignorer, qu'on ne pourra pas négliger, pourrait venir du témoignage à charge de Valérie Ramonjavelo. Anao an'izay ve izy sa tsy anao? Au stade actuel des faits zany ho a. Any global mbola tsy miteny etsika zany eo a. Anao ve izy sa tsy anao? Zay zavadray hypothétique zay. Ny mahatonga ny mpanao gazety professionnel matianina tsy mahasahy miteny hoe ao anatin'io affaire io na au courant n'io affaire io na renseigné na informé na donneur d'ordre impliqué Andry Rajoelina de loin ou de près zany amin'io RN9 sy Gety io matoa tsy sahy miteny ny mpanao gazety hafa matianina de tsy manana élément izy physique tangible palpable satria zay natao hoe tena mpanao gazety ary mpanao gazety professionnel tsy maintsy miainga avy amin'ny profo eo am-pelantananao. Azeriko hoe matoa ireto mpanao gazety professionnel tsy miteny ary mbola tsy masaky miteny hoe impliqué de près ou de loin amin'io andriambatao Andry Rajoelina fa teneny fotsiny le teny PM hoe tsy au courant zareo, ça a une forme latente, zany hoe plus tard on verra bien. Ça ne veut pas dire garantie an'iny mpanao gazety ho lasena io, non. Fa par contre en dehors n'izay zavatra rehetra zay zay fait zay nous le trésor le live Fleury Rakotomalala, nous avons des raisons, des bonnes raisons physiques, palpables, réelles, vérifiables, que Andry Rajoelina est plus que concerné dans cette affaire d'Ariane Nefs Gate. Nous avons des bonnes et très bonnes raisons de dire
et de statuer quand la radiole est bien mouillée, au-delà même de ce que puissent dire ou supposer les médias actuels. Voilà pourquoi avions-nous décidé de garder en main les dossiers, les preuves, pour initier des procédures beaucoup plus contraignantes, officielles, directement aux États-Unis, le pays le plus concerné sur cette affaire. Izay no zavatra ataontsika. Ary izay zavatra zay no mahatonga antsika tsy afaka miteny intsony hoe de quoi ça tient. Qu'est-ce qui compose notre dossier? Fa ho mafy aloha tsy afianako ny formuler ny dossier préalable ampidirina am'zany fa de efa miteny anareo a miomany nareo ajanony kely aloha ny dépense atao ato fa tsy maintsy misy ny quota levée de fonds hanesana any am'zany hoe states ahafahana mifampidinika sy mametraka ny tokony zay apetraka dans le meilleur délai, dans le plus bref délai. Efa niteny anareo anay andray hoe vonona ve nareo fa votaitsika ny affaire tsy mila miaramila, tsy mila vahoaka malagasy, tsy mila basy. Mbola veriko ihany Andriamatoa Ndrajary. Raha au stade actuel de tena imezanao fotsiny. Satria c'est vrai, toutes tes suppositions, il faut quand même, et tout de même, j'invite mes amis, on va dire, lanceurs d'alerte. Et moi, comment ça m'a fatigué que ça doit, nareo lanceur d'alerte fa zay manao investigation mihitsy ary manao asana mpanao gazety ambony et due forme. Ary zay mahatonga anareo tsy micomprendre an'andro indray. Tsy afaka miteny hoe zao raha tsy misy zavatra probant, réel, physique eo ampelantanako. Fa nareo afaka miteny an'izany satria nareo tsy manana licence na hoe journaliste mafy raha misaoty ny licence zany ary matetika fantatrareo tsara zany ny sasany aminareo reo malala fa tirin-dralahy pour diffamation anao ary raha ohatra tsy mitombona zavatra lazainao de zay. Voa tamina procès anankiray, satria au dernier moment niepoka le adversaire, les témoins, niepoka les témoins de lasa zany vo. Hitanareo am'zany le risque an'izy fa azo mena atsiny ahako miteny an'izany hoe au stade actuel là supposition le izy à la limite mi-inviter anareo aho hoe trouver les moyens, les preuves physiques par des échanges, je sais pas moi, miandrareo aloha tsy manao SMS zany raha zavatra ohatry zany fa misy fomba fanaovana azy de anjarantsika mifandrinika sy mifampiresaka any am'zany. Rehefa andeha amin'ny zavatra ohatry zany de tsy maintsy misy élément irréfutable, tangible,
physique, réel, vérifiable, tsy maintsy hitanao ambony latabatra. D'accord? Ka izay zany sao nareo gaga hoe toetrany nangina tapoka le dossier RN9 get. Non, tsy mangina fa manomboka atsika. On va prendre cette semaine pour formuler les dossiers. On va les envoyer. On verra le reste après. Tout ça ne dépend pas de moi, bien entendu. Il y a aussi le grand patron en haut. Fanatao anatin'ny nofy ary zany avotany. Ka maika amin'ny zavatra rehetra. Washington DC fa tsy Washington any Seattle. Misy Washington anankiray manko ary tapitapony ary amin'ny ary andrefandrefana ary akaikin'ny ino izy teo, ary ambonin'ny Oregon sy akaikin'ny Montana, Vancouver, frontièren'ny Canada zany. Fa le Washington DC aty akaikin'ny Virginie, État de Virginie sy ny New York iny no anaovana ny zavatra rehetra satria ny capitale-ny États-Unis dia Washington DC mazava azy ary misy antony matoa zay. Tsy feno na fa efa nanoratra tsika ary efa mena kody, canal codé zany mba hisécurisena ny. Oui, Marina? Oui, je suis encore en live. Mampalahelo zany fa tokony hanao sakafo amizay satria sport mandeko. Tsy feno fa efa nanoratra tsika ary efa nahazo ligne codé amin'ny hoe sécurisation ny correspondance de tokony ho fantatrareo zany raha ohatra ka. D'accord? Mandrapiana sambo za aloha zany tsy afenako raha zany États-Unis zany tsy vaovao amin'ny resaka hoe procédure judiciaire am'zany satria tsy nisy vara nipetrahana tany raha ohatra tsy mahay an'izany ary tsy mahalala an'izany akory de nareo mipetraka ny zanatao tany satria io lobe io ve tsy aizy nentina fotsiny ahoana. Veloma tokoa, veloma mahafinaritra, sambo tahin'Andriamanitra. Dao areo.